a dia solotenan'ny hetsy-bahoaka amin'ny tena fanovana sy fanondran'ny foto zavatra roa lehibe zany na telo a no ampitaina aminareo eto. Ny voalohany aloha dia feno ny fepetra hampijanonana ny fifidianana. Raha mifantatsika amin'izao fotoana zao fa 720 reo kandida tao anatin'ny 430 ny tena mahasapa ny hoe betsaka ny zava-tsy lavorary amin'ny fifidianana ty izay ka izahay mitodika aminareo HCC seny gouvernement inona ny sisa anareo ve hiandry ny gasy famono eto sa anareo te hanamarina hoe misy zavatra nyraisinareo ka sy maintsy manao misy karama nyraisinareo tamin'izay olona nagnome anareo an'izay ka nafafantatra fa be ny zavatra tsy mety tsy lavorary amin'ny fifidianana ty dia tsy maintsy atao hiany. Zao ny teninay Andriamatoa chef d'État io sa misy an'izany hoe na am'izao fa mitovy ny fahefana amin'ny mahalehibe ny fitondram-panjakana anao a dia manana ny fahefana fenona lehibena fitondram-panjakana anao zay misy teto Madagasikara. Ianao no miaro ny mahiray ny firenena, ianao no miaro ny firaisam-pirenena. Zahay dia mampirisika anao no mitombosoa ambony firenena raisiny andraikitrao rehefa sy mandray andraikitra reto olona voatonona reto tsy maninona na horavanao aza ny gouvernemanta ataovy. Zay zany a ny resaka avy amin'ny fara ny rehetrarehetra zao dia samy milaza fa marim-potitra ny fanorenany fotony ny teninay dia sotra kanefa misy samy manana ny fandikany anazy. Ny fanorenany fotony dia fametrahana rafitra mamaly ny filany firenena ka ny tena fototra lehibe dia ny lalam-panorenana. Tsy hoe rehefa fanorenana fotony dia fandaminana fokotany satria ny egny no ambara tonga mpanjakana ambony, tsy izay ny fanorenany fotony fa fametrahana rafitra mamaly ny filany firenena dia ny lalam-panorenana ny tena lehibe. Fa misy koa ny zavatra andaminana ireo secteur ny lalàna mikasika ny fandaminana ny fananantany, fandaminana ny raha politika ny fampianarana sy ny sisa sy ny sisa. Zay ny zavatra tianay ampitaina fa eto moa ny namako dia mba omeko anazy koa ny fitenena. Voalohany tena aloha dia mampatsiatsika rehetra fa niketsy vahoaka ho amin'ny tena fanovana dia mitory fort izy ary nitaka ny fanemorana nyty fifidianana ty. Zava-dehibe tsara nampitsahivana tamin'izany dia hoe tsy mazava ary tsy lany araka ny tokony izy ny lalam-pifidianana entina anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ankehitriny. Ela zay lafa nytena zay ary laza zay fa mety isy zavatra iseho na mialoha na mandritra na ao aoriana fifidianana raha ohatra ka mbola miziriziry manatrika an'itsika. Zao zany a dia efa namafisin'ny candidat maro, efa andro tokony zany de tiana candidat zao raha mijeritsika nefa manomboka mandat ary manana ihany amin'ny fizotran'ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika. Ny tsy fanarandalana, ny zavatra tsisy mazava amin'ny senia, ny ACC tsy miteny tsy mivolana nefa izy nampirisika hoe ataovy amin'ny 7 novembre io ny fifidianana ankehitriny zany zay dia milaza fa tompona andraikitra
amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenena zao ireo androm-panjakary zay mbola mifikitra mitazona an'izao zavatra zao satria ny ato dia ho tandilondoza ny firenena raha ohatra ka samy manao zay tiany atao ao anatin'izao fifidianana zao eto zay dia efa samy teny zany fa le fifidianana lazaina fa hoe fifidianana marina mahitsy mazava ary tokony hangarahara dia tsy izany ny zavatra miseho eto amin'ny firenentsika eto fa samy manao zay tiany atao reo nisy nangalatra départ ny sasany tsy mazava ny lalàna hoe inona no atao miravoravo tanana amin'izao fotoana zao ny seny rehefa mahita ny fihetsika ataon'ny fomba ny candidat zay efa mandeha amin'izao fotoana zao izy raha zany no itompoteny fantatra miassure fa ilamina ny valim-pifidianana ivoaka eo amin'ny 7 novambra fotsika tsisy olona afaka hiantoka zany zay dia mametraka ho an'ny ACC ny CENI ary ny gouvernement katsaya zay milaza fa amita araka ny tokony izy ampahany amin'ny fandriam-pahalemana izao fifidianana zao aza dina tsy hita ny zavatra lazainy ny hetry-bahoaka ho amin'ny tena fanovana sy ny fanorenanay fotsiny zay lazaina hatramin'izay fa eo fa manamarina zany ireo candidat maromaro zay efa mbola hevitra zao fa tsy mety ny anatanterahana ty fifidianana ty koa ny zavatra lazainay zany inona ny zavatra mety iseho izahay dia mangataka voalohany indrindra aloha Andriamatoa filoham-pirenena ino ty ny filoham-panjakana eto amin'ny firenena dia Andriamatoa Rivorakotovao tokony handray andraikitra izy handray andraikitra satria andamosiny daholy ny firaisam-pirenena ny fiarovana ny androm-panjakana rehetra ny filaminana sy ny sisa ao amban'ny lamosiny dao zany izy mety tsonay voalohany handray andraikitra mikasika an'izao zavatra mety iseho eto amin'ny firenena zao alao misoroka diany zao toy zay hitsabo ny zavatra rehefa misy fa mbola mety tsy tongatra ny 7 novambra dia efa mety isy zavatra iseho satria ny tsy mazava mihitsy lalàna mikasika an'io fifidianana ety amin'izao fotoana zao.